Riavana malala ampifaliana no iona aminao amin'ny alalan'izao hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Amin'ity alahady fa 12 ny volana May 2020 izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hakantsika ny hafatra ao antsika dia izay hita ao amin'ny Nehemia. Nehemia 7 ka ny 20 ka hatramin'ny 20. Tafiditra ao anatin'izay antsoina hoe fivebaham-pirenena ny toko 7 manontolo amin'ity boky Nehemia ity. Zany hoe ny fahitan'i Nehemia, ny fahavoazan'ny praisim-pirenena taminy ka nananany alahelo ka nangatahany verina ka ny Jerosalema ka nanavaozany indray ny amin'izany fiainan'ny praisim-pirenena amin'izany ka nitariny ireo vahoaka ireo andinika indray ny lalàna dia ny lalàn'Andriamanitra ary zany famakina ny lalàn'Andriamanitra izany, ny didin'Andriamanitra izany, ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny firenena no niteraka izay lazainy eto hoe fibebaham-pirenena. Zany fibebaham-pirenena zany dia miantoka sy mitarika amin'ny fahafantarana hoe iza ary manahoana ilay Andriamanitra zay efa niantso ny fidy azy ireo olony. Rano no azo lazana fa azo omena lohateny tsotra hoe ty Nehemia 7 ny 20 ka hatramin'ny 20 ity manao hoe ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra tsara ary Andriamanitra tsara fanahy. Ka voalohany indrindra dia miantoka ny fahavelomantsika amin'ny maha-olona feno antsika zany. Andriamanitra tsara, tsara fanahy Andriamanitra zay ivavahantsika ka miantoka ny fahavelomantsika amin'ny maha-olombelona feno antsika. Dia fanahy, saina, vatana. Manome sakafo zany hoe lay zavatra ilaina ananatsika hery ahafahana mihetsika sy manao zavatra dia zay lazaintsika hoe sakafo zay ambara eto hoe ny mana tsy mba nafenin'Andriamanitra na ny fihinan'Andriamanitra zany many zany fa nomen'Andriamanitra an'ireto olony ireto. Hitantsika ny 20 sy ny 120 zany ka ilazany hoe ny mananao dia tsy mba nafeninao tamin'ny vavany. Nofokisan'Andriamanitra sy nomeny mana ny zanak'Israely raha tany anefitra ary nomeny koa ny rano mba afaka hetaheta azy. Satria fantatsika fa ny efitra dia sady tsy misy na inona hoanina, tsy misy rano sotroina kanefa dia nomen'Andriamanitra ny mana sy nomen'Andriamanitra zany rano mba hanala hetaheta zany ny vahoakan'ny Israely na ny firenena zay nofidiny. Ary notafiny sy narovany mba tsy ho tratran'izay ambara hoe fitanjahana ka tsy manan-kitafy fa tsy rofotra ny akanjony ary tsy nivoto ny tongony nandritra ny 7 taona na dia nivezivezy tany anefitra aza. Zany hoe Andriamanitra dia niantoka feno maha-olombelona azy ka tazana teo aminy ny endrik'Andriamanitra zay naharina ny olona tany am-piandohana dia ilay Andriamanitra zay tsara ary manao ny tsara sady tsara fanahy. Rano Andriamanitra tsaroany ny zanak'Israely
raha nandinika sy namaky ny lalàna izy ary eo anatreny fahatsoany sy ny mampiodina azy dia Andriamanitra kosa nefa dia tsara ka ny fanahiny tsara no nomeny azy mba hampianatra azy araka izay hitantsika eo amin'ny 19 zany. Rehefa malala raha mandinika zany fiainany zanak'Isiraely raha niverina avy amin'ny fahababoana avy any Babilaona izy ka natonga ny Nehemia hitarika azy ireo hitodika amin'Andriamanitra indray ka manao zao fibebam-pirenena izao dia tsaroana fa ny zava-misy zay fa iainantsika sy mbola iainantsika eto amin'ny firenentsika dia sika malagasy izany dia tsy lavitra ny amin'izay fahantrana fampitehana mihitsy aza nisy ny firenena zay niverenina ny Nehemia kanefa eo anatrehan'izany fahatserovana sy fahafantarana fa ny Andriamanitra zay Andriamanitra firenena rehetra ary inotsika sy eketsika malagasy ihany koa amin'ny finoana an' Jesosy Kristy dia Andriamanitra tsara ary tsara fanahy ka manana toky isika fa tsy miova io Andriamanitra io arak'ilay ambarany soatra masina hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary marak'izay saingy mitaky fiverenana aminy ary mitaky fiodonana amin'ny Andriamanitra tsy izy kanefa ny antoka sy afahana miverina amin'Andriamanitra dia ny fahitana ny fahatsarany ny fahitana zany famindrapon'Andriamanitra ny faharim-pon'Andriamanitra zay tsy miova ho amin'ny olona zay mitodika sy miantso azy amin'izao endri-javatra iainantsika ankehitriny izao zay efa ahalalantsika fa ao anatin'ny firenena zay ambara hoe mahantra indrindra eran-tany isika na dia mbola tsy nisy aza ny valanaretina Covid-19 maika moa fa ao anatin'izao fisian'ny valanaretina Covid-19 izao zay vao maika manapotika sy mitondra faharavana amin'ny lafiny rehetra amin'ny lafiny ara-toekarena amin'ny lafiny ara-tsosialy amin'ny lafiny ara-pivavahana koa azy dia mitarika antsika hijery sy hamantatra ny amin'izay efa nataon'Andriamanitra tamintsika ny amin'izay efa hitantan'Andriamanitra ny fiainantsika ka mbola mahatoa zao antsika fa zany fahitantsika ny fahatsaran'Andriamanitra zany no ahafahantsika manana faniriana hiala amin'ny ratsy fanao ka hiverina hitodika sy toetra eo anatrehan'Andriamanitra raha ny fahatsaran'Andriamanitra zany no ahitana koa fa faharoa fa tsy miantoka fotsiny fahavelomantsika maha olonantsika izy ka manome antsika ny haniny isan'andro ny rano manala antsika amin'ny etaeta ary manafy atsika ihany fa faharoa mampitoetra ny olony ho tonga fanjakana sy firenena izy zany hoe mahatonga ny olony anana anjara toerana eo anivony zao tontolo zao dia ny fananany atao hoe fanjakana sy ny firenena zay hitantsika
eo amin'ny andininy faharoapolo sy ny fahadimy-roapolo zany kilazany hoe ary nomeny azy fanjakana sy firenena ary nomeny azy fanjakana sy firenena zany hoe mampitoetra ny olony ho tonga fanjakana sy firenena état et nation ny faneken'Andriamanitra ry havana de fanekena zay tazoniny ary tsy miova ary matoky am'izany fanekeny zany izy fa rehefa nanao fanekena tamin'ny Abrahama izy fa ahatonga ny taranaky Abrahama ho firenena sy fanjakana lehibe sady matanjaka de mitohy amin'ny taranaka faramandimby zany ka nanjary nanana tany olovana nanana firenena zay atserovany ny fiombonam-piainana amin'izy samy izy zay taranaky Abrahama kanefa koa ny fisiny sy ny asiny teo anatreny firenena samihafa ary de nataony onona amin'ny tany mahavokatra izy ireo ka ny sinny loharano karena rehetra sy ny loharano sakafo rehetra sy ny loharano zay afahany mivelona ka tany zay lazaina hoe tondra no sy tantely na tany zay efa namboarin'Andriamanitra afahany miaina ao anatin'ny fiadanana no natolony ho an'izany firenena zany hitantsika eo amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo zany ary ny fahadimy amby roapolo indrindra de manambara hoe ary nahazo tanàna mimanda sy tany lonaka izy ary trano sy zava-tsoa rehetra sy lavaka famorian-drano voady sy tany voavoly voaloboka sy oliva ary azo fihinam-boa betsaka de nihinana izy ka voky ary ny anatavy ka ny falifaly tamin'ny fahatsaranao lehibe Andriamanitra rehefa nifidy sy nanao fanekena tamin'ny olony de mitana sy miazona ny fanekeny ary mampitoetra sy mampisitraka izany amin'ny taranaka mifandimby ary mitahy ny tany honenany zany no fahatserovana zany no fahitana zany no zavatra niainany firenena zay nofidian'i Jehova ka tsaroany reto taranaka zay niverina avy amin'ny fahababona de ny taranaka Israely zany fahatsaran'Andriamanitra zay noho zany ry havana malala tsy Andriamanitry Israely ihany na ny Jiosy ihany ny Andriamanitra fa Andriamanitra zay miahany firenena rehetra ary ao anatin'izany koa isika malagasy ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina no mampianatra ny firenena isa-tokony ahalala fa Andriamanitra de te hametraka azy anana ny fiandrianany sy anana ny maolo-pirenena azy fanjakana sy firenena ary fanahy masin'Andriamanitra no ananana zany fahazavan-tsaina izany ka raha antsika malagasy manokana de betsaka moa no mandinika fa iray am'izay mbola mampitoetra ny fahantrana mampitoetra zay ambara hoe tsy faharavorary-piainana eto amin'ny firenentsika ny mbola tsy fahatsapahany malagasy fa efa firenena izy fa tsy fanjakana fotsiny ihany satria ny mpandinika de mihevitra fa mbola mitoetra ho feverana ho fanjakana ihany zany hoe ny mpitondra ihany fa tsy tonga amin'ilay fiombonana de lay mahay ray reny zany hoe lay mahay ray ra
ka misy fiombonana lalina. Dia zany no angatahana amin'ny fanahy masina mba hatsiarovantsika fa efa sitraka Andriamanitra tsy ny hatonga antsika fotsiny isian'ny fanjakana malagasy fa mba hatonga tokoa ny malagasy matsiaro fa fireneny iray eo anivony zao tontolo zao izy ka manana fiombonana feno eo amin'ny malagasy tsiraray avy. Tsaroana zay ambaran'ny Paoly fa raha tao sy nomena ny fanahy masina tokana isika dia tahaka ny tena iray fa ny tena iray dia manana rantsana maro ka na dia misy foko maro aza isika dia tokony hatsiaro amin'ny alalan'ny fahazavan-tsaina omeny ny fanahy masina fa fireneny ray ihany isika malagasy satria efa fon'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny fanjakana tokana ho tonga fireneny iray dia Madagasikara izany. Dia avana malala resahana sy voiozona betsaka ao anatin'ny fiainam-pirenentsika antsoina hoe firaisam-pirenena, fihavanam-pirenena. Fa zay ambara sy lazainy ny ten'Andriamanitra eto tsy afaka hitodika sy hiverina ary ho tonga amin'izany isika raha tsy mahatsiaro ny asan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsara zay mameny fanahiny masina azahoana fahazavan-tsaina mampianatra atsika hitodika amin'izany fatsaran'Andriamanitra izany mba hiverenantsika aminy ka ny fibebahana marina tokoa dia mitarika atsika amin'ny fiombonana aminy nefa mampiray antsika koa ho firenena iray dia olona zay natahomatr'Andriamanitra ho tonga fanjakana iray ao anatin'ny firenena iray dia eto Madagasikara. Feny ary ry havana malala radinina zao tenin'Andriamanitra izao Nehemia raha nandreny faharavan'ny fireneny nandreny fahampotehana amin'ny lafiny rehetra ny fiainan'ny mpiray firenena aminy ka tsy nahitany intsony izany asin'ny fanjakana tsy oso izany satria nitoetra tao anatin'ny fahantrana lalina tena tsiaro ka nitarika amin'ny mpiray firenena aminy anavao indray ny fanekena zay efa nataony tamin'ilay Andriamanitra zay tsara ary tsara fanahy zany hoe mandefitra sy mahari-po teo anatrehiny fiavina vonam-panahy nilazany Nehemia azy ny firereiana sy ny fidodihana amin'ny Andriamanitra zay nifidy azy ka nisafidy ao amin'ny Andriamanitra tsy izy endrika izany ny ombalahy kely volamena fahatsiarovana zany fahatsaran'Andriamanitra izany sy ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina zay nampianatra azy no nampitodika azy sy namerina azy ho amin'ilay Andriamanitra marina. Noho izany ary ry havana amin'izao katoko ny andro pentekoste izao dia oka anaiky ny fitarehan'ny fanahy masina isika zay anokatra ny fisainana anokatra ny masotsika ary anokatra ny fotsika atsiaro fa mila mibebaka isika zany hoe mila miova toetra
ka miala amin'ny ratsy fanao, kanefa koa mametraka ny zavatra rehetra an'Andriamanitra alohan'ny zavatra rehetra. Fa ahafahantsika manateraka an'izany anefa dia ny fahafantarantsika sy ny fiainantsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsara ary dia mameny fanahy dia ny fanahy masina mba ahitantsika zany fitiavan'Andriamanitra izany. Ka amerinytsika indray ho amin'ny fiombonana, dia ny fiombonana amin'Andriamanitra velona, nitarika fifandraisana tsara sy mamelona, izay ny atao hoe fiainam-pirenena izany. Anisan'izay irehantsika maha-malagasyntsika ny hoe ny fihavanana, ny havana, izay ambaran'ny soratra masina azy fa tena fiombonana lalina atserovana. Ilay obolantsika manao hoe tanaka visy havanana ka zay didy marary ainy iray ihany mampiombona atsika ho firenena iray. Tsy afaka ho tonga amin'izany anefa isika raha tsy mahatsapa sy mahita lay fitiavan'Andriamanitra, lay Andriamanitra tsara zay efa miantoka ny fahavelomantsika ny maha-olombelona atsika, ary koa mametraka atsika ho fanjakana sy firenena eo anivon'izao tontolo izao. Zany fahatserovana zany ary havana amin'izao andro akatoko ny fanamasina, nandraisana ny fanamasina ny Pentekosta izany, no ananatsika toky sy fanantenana mba hanova ny fomba ratsy rehetra zay mandrava ny fahifampahefana mpanjakany ary mamotika ny firaisampirenena, fa mba ho amin'izay fametran'Andriamanitra ho ambony indrindra amin'ny fiainantsika, mba hatanteraka ny hiram-pirenentsika hoe dia ho tany sambatra Madagasikara-nay. Satria ny Andriamanitra zay ivavahantsika sy inotsika dia Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, lay mpanompon'Andriamanitra efa nomen'ny fanahy ka mampitoetra ny rariny ary hampanjaka ny fahamarinana eo amin'ny firenena samihafa izay manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Ry havana malala, izao fotoana hiandrandrantsika sy isorantsika n'Andriamanitra no ny amin'ny nanomezany antsika ny fanahy masina ho an'ny olona rehetra ane. Ahitantsika ny endriky ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao tsiraray avy, ka ahafahantsika mandahy ny ala amin'izany intsony, ka tsy hiara ny fahatezan'Andriamanitra, kanefa ny fiainako sy ny firenenao, fiainanao manokana no mitambatra mampisy fanjakana sy firenena iray, teny firenena malagasy. Dia zany asan'ny fanahy zany ene, hampiombona atsika ka hanafaka atsika amin'izay rehetra mampahory, izay rehetra mametraka atsika ao anatin'ny fahantrana. Dia ny herin'Andriamanitra ne, ny lalan'ny fanahiny, dia le fanahiny tsara mampitoetra sy anao amin'ny fanantenana. Fa Andriamanitra efa nanao fanekena tamiko sy taminao, tamin'ny fiangonana, fa homba azy mandrakariva.
ary dia zany fomba an'Andriamanitra zany ho toky sy fanantenantsika ka nanantsika fifaliana sy fanantenana amoavy tsara ameriny indray ny aso maha-olombelona antsika manontolo. Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho aminao sy ny ankonanao kosa ny fahavelomana feno no ny fianton'Andriamanitra ny fiainanao ary toy mitaranaka mifandimby zany ka tonga ny Madagasikara ho firenen-tsambatra. Amen.